Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin, Ziona Fraisin, Ziona Fraisin. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana, zato metatra amin'ny tsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana. Ziona Fraisana. Alleluia. Mino fa navoray zavatra ianao ary mino fa tena tafitany aminao ilay hafatra tian'Andriamanitra atao. Amen. Tea tanana antsika andraisantsika indray aman-drentsika. Alleluia. Va somary kopakopao-tagnana kely le olona akaikinao. Teneny hoe fiadanana hoe ho anao. Mahomby aza mandrakizay hoe oka hoe mba ho tahina manokana ianao androany. Amen.
Lo iaraka ivavakantsika raha tsy mampananao mba apetrao amin'ny fonao ny tananao. Dia mivavandro any io fonao io mba aniry ao ny tenin'Andriamanitra. Mba tena hitoetra ao am-ponao izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary tena andray fiainam-baovao indray ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Atao vavaka izany. Raha eo misaotra anao izay. Raha eo mankasitraka anao izay raha mbola afaka tonga eto androany. Mino sy matoky izay tompo fa eto ianao ary hiteny aminay, ampianatra anay, anome anay lesona, anome anay fahalalana vaovao, anome anay fahatakarana. Ary mino sy matoky hafana masina fa ny marary androany ho sitranao, ny olana rehetra ho vahanao. Ary aoka Andriamanitra ny fonay mba ho mora aniry ny teninao, mba hitoetra ao am-ponay eny ny teninao, anjaka ao anatinay eny ny teninao. Ary mangataka izay fanamasina, anomezanao anay fahasoavana, hitondra valim-bavaka amin'ity fotoana androany ity. Misaotra Tompo ao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Mazoto toerana ary ianao. Alleluia. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra tonga soa indray ianao eto an-tragnon'Andriamanitra androany. Faly rehefa mahita anao satria fantako fa ho tahina indray ianao androany. Alleluia. Tsy mitsahatra mampafantatra antsika rehetra zanak'iziona fa mandeha ny asa fagnamboarana tragno ao ary amin'ny herinandro tsika efa manomboka hiditra amin'ny elevation. Ka mingavy antsika rehetra zanak'iziona na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina mba samby hanohana any amin'ny asa fanaovan-tragno fa tena mila vola izy ao mila ciment, mila fer, mila vola, mila zavatra maro fa mila anao zay ngamba ny azo lazaina. Ka isoragna betsaka anao zay mitondram-bavaka fa mbola mampirisika trano hoe ny vavaka anao ampanarao asa. Amen. Dia amin'ny alarobia zany misy asa ho atao agny mba hagnasana ny lehilahy rehetra. Ilaigna zany vatan-dehilahy amin'ny alarobia zao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Mba tegna mba iangaviana mba samby fagnometagnana antsika, indrindrandrindra ho an'izay mahay asa maçon, mba tongava amin'ny alarobia mba ifagnometagnana isika. Amen. Dolo tsika mba ity tanana ho an'i Jesosy. Alleluia. Dia ao anatin'izay zany mba entanina ho anao zay mba tsara sitrapoa, mba ohatra zany anao mba afaka miantoka ny sakafo hohanigna akagny amin'io dia aza misalasala rehefa mirava avy eo mibitsibitsika hoe za iantoko ananjy pastera. Amen. Ya. Satria matetika agny rehefa miasa igny malany varigony raiky. Amen. Dia atero tsy voatery gony raiky sabeky miemotro ndraiky oy za dia tsy hay. Zay misy aminao azonao ateriny na ariary zato ara. Mahazo patsamegny zany. Fangaronay sisoa. Dia tongava zany zay mba manana talenta afaka magnampy mifagnometagnana amin'ny larobia zany mba hanaovantsika an'izay asa ilagna fagnampiana avy aminao zay. Ny maçon jiaby aty zona zany raha mba samy magnano larobia, zoma, sabotsy zafady, larobia sy sabotsy mba samy magnano ny maçon ny zona, mandeha be ny asa. Amen na? Tsy hanegnenanao mba miparticiper agnatin'izany. Na dia ataoko hoe mba mandramby angady raiky foana mba mampitsatoka angady magnilika ramble sy namany dia fa zava-dehibe. Dia raha afaka manohana za ara-bola tegna mila vola, tegna mila vola. Mila vavaka sady mila vola. Dia io zany tsy terena nefa fa zay matsapa tegna te hanome, manome raisiny ampifaliana. Mitanjona vita ny asa. Tsy mba faly venao raha mba vita io? Alleluia. Zay zany nomba filazana fohy. Dia raha pitso maraina antsika magnatanteraka maraim-panosorana tonga avy eto manomboka amin'ny 5 ora sasany. Isaky maraina zany rehefa alatsinainy eto tsika miaraka manompo ny tompo. Dia mba mitondra namana araka le resako regny ny fivavahana aza mba ianao rery mandeha mivavaka mba mitondra namana. Tokony mba hanana influence ianao amin'ny fiarahamonina misy ianao. Eo mba hitesteanao ny le herin'Andriamanitra ao anatinao manomboka misy influence ianao. Manomboka misy olo mba voataogna anao. Dia mba mieritreretra zany hatramin'ny nanomponao zay atraizany influence anao. Izoviny olo mba voakasika tamin'ny alalanao. Tahin'i Jesosy ane zasy anao. Ianarantsika amin'izao fotoana izao hoe aoka ianao mba ho mora voakasika. Tenenina akaikinao mihitsy hoe aoka hoe mba ho mora voakasika hoe. Amen. Raha dika amin'ny teny frantsay dia hoe être sensible. Tokony mora voakasika ianao. Ianao zany tsy le olona dura be regny fa mba mora voakasika.
ao anatina hira fiderana zao ianao tokony mba hatsapa zavatra rehefa mba midera antsika inona mba tsapanao tao anatin'ny hira zay nirayntsika teo inona mba tsapanao ary raha sendraka mandeha ny toroteny inona mba tsapanao mba voakasika avenao am'le izy satria riavagna ny zavatra anankiray mbola tsy mitose ny fiainanao a diky zay fa tsy niraisinao tahiny tompo manokana ary eo mampiavaka ny olona na dia samy mandeha am-piangonana ary fa misy sasany tsy mandray ninina mihitsy misy fiainan'olona sasany tsy miova mihitsy misy sasany tsy mba mahazo valim-bavaka mihitsy ao moa ny tegna tsisy raha mba tsapany fa dia mandeha izy dia mandeha fa rehefa tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tokony mora voakasika tenen'indray mandeha ny akaikinao tokony mora voakasika ho ianao alleluia amen jerivinao tsara fa tamin'ny andron'ny testamenta taloha nisy rangahy anankiray antsoina hoe Abrahama zay nomena anarana mihitsy hoe rainy mino natonga anazy nanana an'io anarana io a tsy hoe izy akory no farany nanompo an'Andriamanitra tagnaty baiboly efa nisy teo alohany ry Noa zao fa nanompo an'Andriamanitra talohany Abrahama ry Adama talohany Abrahama fa nomena anarana mihitsy izy hoe rainy mino inona ny tegna secret nao mba hijeritsika amin'ny Genesis 7:20 dia mba hovakitsika manomboka ny andininy voalohany Genèse 18:1 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao Genesis 7:20 ny andininy voalohany raha ao ny baibolinao dia mba vakio a tsy ao moa izy a mbola hividy andro hafa amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo teribitany Mamre ary nipetraka teo ambaravaran'ny lainy izy raha nafana ny andro dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indreo nisy telo lahy mijanona teo tandrifiny ka noho ny nahita ireo izy dia niala teo ambaravaran'ny lainy ka niazakazaka hijena azy dia niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe Tompo raha mahita fitio masonao aho masina ianao aza dia mandalo ny mpanomponao aoka angalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo ary aoka mba hiala sasatra kely ao am-potry ny hazo ianareo dia haka mofo kely aho hataonareo ody ambavafo ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo ary roa izy ireo telahy ataovy ihany arak'izay nilazainao dia nandeha faingana Abrahama nankany andainy tany amin'ny saraka nanao hoe faingana makakoba tsara toto intelo ny famarana dia fetafetao ataovy mofo ary Abrahama kosa niazakazaka nankany amin'ny ombiny dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilany dia lasa faingana izy amboatra azy ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboarina dia narosony teo anoloana izy telo lahy ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy dia nihinana izy telo lahy ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama aiza sa raha vadinao ary kosa izy indro ao anday izy ary hoy izy ireo hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro anana zanaka zazalahy sara vadinao ary saranandre izany dia teo ambaravaran'ilay zay teo ivon'ilay niteny amen jerevitsika tsara fa nisy olo nandalo tamin'ny devagnany tragno zay olo tsy nametrahana fisy matetika boka tsika allo ankirihiry avaratra famoragna zaza fao be amin'ny asabotsy dia tonga dia au courant daholo zay manana zazalahy eo andalo eto professeur andalo eto iraniny tsisy an'izany ary za sûr certain fa efa maro ny olona andalo tao amin'ny devant ny tragnony Abrahama tsy vo ireo rery fa jerevo tsara fa i Abrahama tonga dia nahafantatry na hainy discerner hoe avy amin'Andriamanitra ry zavatra ry maitry tonga zany riavagna hoe anao no mipetraka andavaranganarika io dia misy olo mandalo dia voatery tsy maintsy amonena omby marao voatery tsy maintsy amena ronono fa matoy io nataony Abrahama izy zany le olona mora voakasika tainy Jesosy ianao izy zany tsy karazan'olona matory
fa mifoa. Ary izy tegna jerevy tsara, tamason'ireo olo reo mody hoe kely dolo raha nyteneniny. Tanao ny olona voakasiky ny tenin'Andriamanitra, voakasiky ny fanatren'Andriamanitra, hafa ny zavatra lehibe ny ompony. Amen. Miresaka aminao izy mody hoe kely, fa ny zavatra vokany io lehibe. Ny olo tsy milamy moa ka ambavany betsaka. Mimanana dada milakamisy ahitana ataoko mafanitragnarako izy io natao tanito. Zahane zany siegny tsy otran'izany. Fa ny afantaragna fa tegna nikasian'Andriamanitra ianao, misy zavatra ngeza be omponao. Amen. Tsy voatery miteny ianao, fa le avy omponao ny avokany. Jerevy io zavatra niseho tamin'ny Abrahama io. Amen. Amen. Ary vakitsika koa ny Exodosy toko fa 12. Exodosy toko fa 4 azafady. Exodosy toko fa 4 ndininy fa 12. Exode 4:22. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy toko fa 4 ndininy fa 12. Ozy ny Baiboly hoe: ary lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazain'i Jehova, zanako lahy matoa Israely, koa efa nolazaiko tamin'ny hoe alefaso ny zanako mba hanompo ahy. Fa efa nandady tsy handefa azy ianao, koa indro zaho amono zanako lahy matoa. Ary no tany an-dalana tao amin'ny fandriam-bahiny izy dia nitsena azy Jehova ka nitady amono azy. Raha nagnanakory. Saiky nivoniny Jehova ndraiky Mosesy. 5:20. Dia naka fiaratra vato Zipora io madaminazy, ka namora ny zanany. Ary izay nesoriny dia natsipiny teo amin'ny tongony, ka hoy izy efa vady azoko tamin'ny fandatsahan-dray ianao. Dia niala taminy izy, ary hoy raha vehivavy, vady azo amin'ny fandatsahan-dray ianao noho ny fora. Ary hoy Jehova tamin'ny Arona, mandehana hitsenan'ny Mosesy any an'efitra. Jerevy tsara teto fa saiky maty ndraiky koa i Mosesy. Wazavaintsika izy rehefa avy eo. Tadio fa raha vao fotoana zay nantsona hoe fotoam-pivavahana, dia manatrika eo Andriamanitra. Na aiza io. Na ianao mivavaka andragnonao ao ara, na anao mandeha am-piangonana, na anao mamonjy selile, na anao mamonjy latsinainy mandregny, na talata, na lakamisy, na zoma, na premier culte, na deuxième culte, na dernier culte, manatrika eo Andriamanitra. Aza hoe amen zany. Fa nanaitsika raha senabavy tady tsy ahay magnomelanja fotoam-pivavahana. Ary nendray tady mijery olona tsika. Hitako zao ny sasany teo tsy dia alaise satria tsy hitany teo ininy. Mitodiky zareo mitodiky koa. Izy avy amin'izay vao alaise. Misy ohatran'izany ao ny sasany tsy alaise raha vao tsy eo pastera. Fa mba apetrako ny question. Anao io ve mba misy zavatra tsapanao? Raha anao mora voakasiky ny fanatren'Andriamanitra, anao tsy te hijeriniza zany. Fa tonga dia alaise ianao. Satria mifikitra amin'ilay ten'Andriamanitra hoe naizanaiza iangonany 2 na 3 zay mivory avy antso ny anarako, dia eo afovoany aho. Na anao ziraiky riavagna mivavaka, manatrika ianao Andriamanitra. Satria izy efa nilaza fa antsoy aho izy dia hovaliko ianao, ary anehoako zava-mahagaga sarom-pantarina. Tadio zany manomboka androany. Ka manandanja eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatrehana. Fa saingy mila hainao fotsiny ny mifandray amin'Andriamanitra. Alleluia. Ary misy fotoana chaque fois zany Andriamanitra miteny sahala am'izao dia eo izy zay nidikany. Anao zao matoa maheno an'izany toroteny zany maheno an'Andriamanitra ianao zay nidikany. Mila mianatra zany ianao mba mandray zavatra ao anaty tenin'Andriamanitra. Mila mianatra zany ianao mba ho voakasiky ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Amen na sa tsy amen? Ka aza mba variana mihitsy raha senabavy.
misy zavatra io ndraindray fampafantarin'ny tompo anao amin'ny alalana nofy. Misy zavatra io mety efa tenenin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny toroteny, satria ndraindray anao maheno toroteny salamizao ohatrany tonga dia mahitsy be aminao zany le afatra. Karaha tonga dia le zavatra nataonao tagny amin'ny mangingina tenenina teto amin'ny kariara tamin'ny alalan'ny toroteny. Possible le fiainanao mihitsy izy voaresaka eto amin'igny fotoana igny Andriamanitra mamangy ny fiainanao. Ka atraiza ny mba fandraisanao an'le kasika Andriamanitra amin'igny fotoana igny. Ka raha amin'igny ianao tena milofo mitady an'Andriamanitra, miaiky ny fahotanao anatrany Andriamanitra, mangataka amin'ny tompo mba hanampy anao, tena mahazo valim-bavaka ianao. Alleluia. Amen. Zany hoe amin'ny fotoana ianao manomboka manana ny fahatsapana ara-panahy io, manomboka mora voakasiky ny zava-panahy, za milaza aminao fa misy karazana loza tsy mahazo anao zany. Satria tonga dia renao misy zavatra ohatry miresaka aminao. Za zao vao vetivety misy rangahy zay mamboatra tragnontsika amin'ny méga église. Izy tsy miara mivavaka amintsika ato. Vao nahita anazy dia niteneniko izy, ianao mpanompon'Andriamanitra. Fa ino izy fantarinao an'izany? Zay tsy mbola niresaka, zay tsy mbola niona, fa teo za vao nahita anazy. Ianao manompo an'Andriamanitra no mariny zany izy. Tao izy mivavaka amin'ny toerana salamizao. Vadiko izy zanaky neny lava. Ohatran'izao so. Amen nawa. Satria ny monde spirituel mora mifankafantatra. Ary rehefa ianao tegna zatra an'io zava-panahy io raha vao misy zavatra hafa mandalo, tonga dia fantanao hoe hafahafa ty olona ty. Tainy Jesosy anenao. Tonga dia lasa sensible zany ianao chaque fois misy zavatra magnodidina anao. Ary zany rehefa mahatonga antsika io raha remarquenao misy olona tsy mety azoazonao mihitsy amin'ny fiainana. Tsy dia volinao akory izy io. Possible olo io magnaody, possible mety mpamosavy mihitsy, possible misy tromba ratsy, dia lasa ohatrany sorenanao chaque fois mahita anazy. Tainy tompo anenao. Misy zavatra sahala amin'izay. Satria ianao lasa mora voakasika, mora mahita, mora matsapa, ary mora mandray zavatra. Engany mba ho tonga amin'izany dimension zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Tombony goavagna zany no azonao amin'ny fotoana ianao mora kasi ny tenin'Andriamanitra. Na izy mitondra an'io teny io, tokony handray zavatra ianao. Zary lasa nabavy raha vao mihaino toroteny, na toroteniniza tsy maintsy azahoako révélation. Satria mba imagineo, baiboly raha vakinao, mahazo révélation ianao. Baiboly vakiko ane izy afahako mampianatra anao io e. Verset zao no vakintsika teo. Indrindra fa raha mba maheno an'le izy azavain'olo kafa, vao may misokatra ny sainao. Dia zavatra sahala amin'izany no tokony hipetraka. Zany ane lasa nabavy na tonga ny boky ny zarizaraigna ny testamenta vaovao, Matthieu, Marka, Luka, John. Matetika izy ireo tantara anankiray ihany no tantarainy, fa samihafa ny zavatra azavaina. Ny antony dia satria révélation samihafa ny tonga ao. Samby ny kasihin'ny tompo tamin'ny alalan'izay kasika azony tsiraikiraiky. Ohatra zao na ny fahafatesan'ny Jodasy, hafa ny fagnazavan'ny Matthieu azy, hafa ny fagnazavan'ny Marka, hafa ny fagnazavan'ny Luka. Azonao ve zany? Dia ianao koa zany chaque fois mihaino toroteny, mihaino fampianarana, tokony misy zavatra vaovao voarainao. Raha miala veto zao anao tokony mba misy fehezanteny anankiray voatono ny vavanao hoe manomboka zao za ohatran'ity, manomboka zao za ohatran'ry. Fa raha anao mihaino toroteny ka tsisy zavatra mba mahakasika fiainanao, tsisy teny mba azonao lazaina amin'ny vavanao, mitovy amin'ny tsy nandreny ninona ianao. Mbola leleo aby mitandregny FM. Mbo naregny nandregny jabedake mba natadidy jabedaka. Da itompo alelo. Raha olo mpitandregny FM maharaka any jabedake. Fa anao mitandregny toroteny izy io na ino ary mba zavatra mba nakasika anao. Tainy Jesosy ianao e. Alleluia. Misy koa zany karazana zavatra tsy voatery ho tenenin'Andriamanitra aminao, fa anao no tonga dia mahatsapa hoe zao no tokony ataoko. Mila tonga amin'izany dimension zany ianao io. Fa misy amintsika moa ko miandry tohiny, miandry ampatsahiviny. Sasany zany mandigny magnonofo vao ankatoan'Andriamanitra. Miandry prophétie. Dada oviagna ndraiky mba misy mpaminany andalo amintsika akato. Tiako izy igny.
Ara maromaro ny takire da iny Jesosy ianao asa miandry an'izany fa misy zavatra tsy voatery ho tenen'ny tompo fa ianao tonga de ohatrany mahatsapa zany za de nao an'izao nao andry nao an'ity satria malaky ianao voakasiky natoroko atsika teto indray mandeha igny fa ny fomba hitenenan'Andriamanitra voalohany base raha tia andrehan'Andriamanitra mila mandre ny avy ao anatinao ianao fa kosa filtrenao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra iny Jesosy ianao zany ohatra ianao mbo mianara zany tanao avy mivavaka igny mivavaka ianao misaotra anao za tompo ok anao mba anao an'izao anao an'ity anao an'ry de vitanao ny amen de mba tenenindre izy hoe mitenena amiko ndray ary anao Jesosy aho de mba mijanona anao miezaka anao mijanona mba mieno de matetika am'zigny misy zavatra ohatrany tonga ho azy agnaty saigninao agny misy zavatra ohatrany regninao mivoaka avy agny agnatinao agny ny afantaranao an'io fa avy amin'Andriamanitra mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary na anao raha tonga de tonga saina mihitsy hoe zao zany ny afahako mizara ndregny zavatra be da be teneniko anao reo de fadiana ndraiky atsika 7 jours anao an'izao ndray tsika anao an'ry tsika matetika Andriamanitra reko miteny aminahy de rehefa filtreko amin'ny alalan'ny teny le izy tonga de ok iny tompo anenao ianaro zany mba miaino an'ireo zavatra ao anatinao fa matetika avy ao izy no miteny satria izy de mitoetra ao anatinao amen mitoerana andraisana ny Jesosy de ao mifananao amen ao amponao amin'ny fiainanao andavanandro ka raha hiteny aminao izy tsy amrindrina ry izy miteny maloha voalohany fa avy ao raha vonao manomboka mianatra manao an'izany fomba fiarahana amin'ny tompo zany ho hitanao fa ho lasa mpaminany ianao ary tsy ho diso fanapahan-kevitra amen mivavaka ianao Jesosy manao entraînement satria Andriamanitra atsika tsy Andriamanitra moa fa Andriamanitra mivolagna miteny ary ny atao hoe mivavaka de manao dialogue amin'Andriamanitra zany ny atao hoe vavaka miresaka mikoragna ka ny atao hoe dialogue de misy ny anazy misy ny anao fa tsy anao foagna no miresaka rehefa vita ny mivavaka ataonao de mba tandrigneso izy mba mianatra mihitsy ianao na tsisy raha regninao ary zao ndraiky araka Jesosy fa tegna maro raha nivolagna tegna mba mivolagna ndraiky ianao amen fa atao miconcentré tsara fa tsy mimoy magnanjaigna anao magnano ananjy concentré tsara mihitsy ianao Andriamanitra reny tsara tandregny ianao ndray za zao halleluja mitandregny ianao sa mivolagna marao vitanao fa manomboka ivolagna izy manomboka ivolagna anao tsy voatery aza mety problème atsika moko lasa faharitatsika any amin'ny saitsika agny zany Andriamanitra zany Andriamanitra zany tsy zavatra voafaritry ny saigny izy nareo alao mihitsy zany manomboka zao faharitanao agnaty saigninao zany donc mivolagna de blandine ino hoe zany raha vao mivolagna amin'ny blandy de mangorohoro blandy zany raha fa agnaty saigninao zanao tsisy raha nangorohoro de zanao hoe tsy nivolagna izy tsotra zany fa tegna avelanao libre mihitsy vatanao jiaby tsy manaiky voelingely nininanao de iny le teboka matetika mpanjiko foana hoe mila falifaly izy koa olo vignitra tsisy raha azony olo azonao ve zany tsy mila tezitra fa mila falifaly mila tegna à l'aise tsara anao falifaly ianao ho ivavaka za faly za satria ivavaka halleluja sio misy foana hoa aty amen misy foana io mila falifaly faly hatramin'ny telefone mila courage tsara anao nenjovy ndraiky avake zegny faharovake miako vola mila faly anao ianaro sala am'zany mihitsy le izy mahazo anao niany mahazo vola isy miady mafy mihitsy izy faharoa izy fahatelo mety efa kafe tsy vola tsy espresso de mila faly anao za teo mila l'aise tsara fa raha anao sorena tsisy raha regninao zany tsisy raha eninao raha tezitra anao lasa le fahatezeranao no eninao
mila faly anao, mila alaise tsara mihitsy anao, ary tena tafafantoka tsara. Eo am'izay anao mivavaka hoe tompo mba mitenena amiko. Dia mila atao matetika ilay izy, isaka mivavaka anao mangatamba hiteny aminao ny tompo. Dia azo atao lavitra anao keo cahier stylo. Dia zay mba menomeno-po tonga ao, na dia heverinao fa tsy misy dikany ary sorato. Ohatrohatran'izany mba nianarako miaino an'Andriamanitra. Tia manoratra za. Dia ho hitanao, zany ne mahatonga antsika matetika atsika tsy zatra manao an'ilay vavaka miaino an'Andriamanitra, dia lasa anao efa matory magnanofy amin'izay. Or nefa n'izy io Andriamanitra efa tia hiresaka aminao, fa ianao malaky miaha. Anao malaky matory, dia ozy aloha atao minofy ato indray ozy mifagnazava, dia magnanofy ianao. Or nefa Andriamanitra efa tia hiteny aminao mihitsy. Dia indraindray mety misy zavatra mpandaloviny amin'ny fiainanao. Io zany tsy voatery tonga dia aheno ianao, mety anao mivoaka igny valin'ilay zavatra nagnontaninao. Mety misy soratra hitanao amin'ny posiposy hoe manana faharetana. Réponse izy. Fa tsy eo anao mody fany mbo ino ndraiky raha kariny ndraiky mbo soratagna amina posy manana faharetana. Ino dikan'izay? Satria anao nandregny nangatabavaka dia ozy ny tompo tamin'ny alalan'ny posiposindra James hoe manana faharetana. I Jesosy. Zany ane izy io e. Iny tompo ianao. Io ndray mety possible anao, zaza ndraiky anao mba titandregny radio. Sokafinao amin'izay ny radio. Mety tafiteny radio hoe androany isika dia hampahery anao ny tompo hoe manana finoana, mahireza mivavaka, mamela eloka, tsy haiko ino tonga dia ny barabaraka te dolo raha jiaby reo. Ireny zany zavatra tokony ataony. Ohatran'izay zany mba entraînement. Dia eo zany raha lasana bavy manomboka eo mianara mafy mihitsy hoe mba homora voakasika ianao. Amen. Ka misy o zany zavatra tsy voatery ho tenen'Andriamanitra aminao, fa ianao mihitsy rehefa mora voakasika dia maro ny zavatra fantanao, satria Andriamanitra tia magnafinjavatra. Efa voalaza ny Baiboly mihitsy zany hoe voninahitr'Andriamanitra ny manafinjavatra, fa voninahitra tsika mpanjaka anao zanak'Andriamanitra ny mamanta-javatra. Amen. Ary zay nahatonga an Jesosy nilaza, zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe lavitra noho izany azy izy, satria zaho ozy mankany amin'ireny. Inona mahatonga an'izy lehibe? Ianao namantatra. Iny Jesosy ianao. Manomboka zao zany mba manaova zavatra sahala amin'izany. Ary zay ndrevana ny tegna tsara amin'ny antsoina hoe fivampo, ianao mihitsy no resy lahatra, fa tsy hoe nisy olo niteny taminao. Ary zany ny tegna fiovampo. Tsy olona mpitsoka sigara tambavanao mba miahagna eky, mety fanotohondry amin'izany e. Fa anao mihitsy ny resy lahatra manomboky nianja tsy hinagna sigara. Sady ny borkenao tany. Ary tsy vitan'ny borkenao fa ny diavinao koa. Afaka anao zay. Amen. Ka aza miandro hoe Andriamanitra foana no miteny, fa ndana fantaro ny tokony atao. Ary zay ny rôle ny fanamasina ao anatinao, mampafantatra anao ny zavatra rehetra. Magnatoro anao ny secret hoe ity tokony ataonao ty. Amen. Amen. Alléluia. Ka ity toetra ity zany no mampiavaka ny olona rehetra manompo an'Andriamanitra. Être sensible. Io no mampiavaka io. Io no mampiavaka. Za taloha tadidiko tsara, za tia magnontany olo fo. Ohatra zao miresaka vavaka, dia tiako magnontany ianareo moa firy lera anao mivavaka, isakino anao mivavaka. Dia misy magnazava ohatra zao fanaovako fivavahako ohatra zao, dia nenaho za agnaty eritreretrako agny ataoko mihoatra an'izany. Magnontany olona koa za, isakino anao mba mifadianina zany, ohatrohatra ny ahoana fanaovanao fifadikana, dia reko ny qualité-ny nenazy ampitomboko mitovy mihoatra nenazy nenahy. Tsy voatery ampianarin'olona an'izany ianao, fa ianao mila sensible. Amen. Anao mila tonga sainao, nenahy kosa ataoko ohatran'izao. Nisy fotoana tadidiko tsara zay mivady mba nangataka tamin'i Jesosy hoe tompo aoka mba, halleluja, mahazo vola raiky zay. Magnatao anao rehefa mirava. Azonao le izy. Misy fitahina avy agny Soalala. Amen.
misy fotoana zany zay mangataka tamin'i Jesosy satria hitanao moa fa be da be ny fandaniana atao am-piangona maro hoe mangataka tamin'Andriamanitra hoe mba hitombo mba maro ny vola am-piangona faran'izay roa samy tonga saina hoe andaotsika atsika roa mihitsy hagnano be isaky tonga fivoriam-bavaka mba mandatsika valopy mativitivigna akao atsika fa tsy mivavaka Jesosy mba ataovy mandatsika maromaro Kristiny zay vake Iberta fa manomboka avy amin'ny tegna. Amen. Manomboka avy aminao pastera, ino le mba nataonao. Amen. Enao zany matsiaro voakasika voalohany. Fa raha anao tsy mety tonga saina mihitsy hitombo dimension, tsisy raha hitombo zany amin'ny fiainanao. Azonao ve zany? Mianara ampitomboy fiainam-bavaka anao, aza ampitovigna amin'ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra taloha tsy fandraisanao zao. Na tsisy nampianatra anao ara. Ampitomboy ny fatra ny fahaizanao mamela heloka, le famelan-keloka tsy vitanao hatramin'izay, manomboa ampitomboy. Aza vela ho teterina fatezerana io fonao io, na iza te handehagnano raha ampatezitra an'io, ozonao hoe tsy hagnitsony ty olombavao azao. Amen. Na hatramin'ny fatra ny fahaizanao magnome, mba mianatra anao mba magnome zavatra olona, ohatra anao magnome olona. Ary rehefa magnome zavatra olona anao, ataovy raha tsara. Fa tsy mivavaka foagna tompo, mba ataovy misy raha magnome anahy, mba ataovy misy olo magnome raha zaho. Fa anao mihitsy ny manao volontaire, misy olo asianao soa. Ary rehefa magnisy soa olona, ataovy raha tsara. Ataovy raha azony io no mandra-pantitra ananjy. Amen. Fa ho hitanao fa mihoatra lavitra noho izany ndraiky koa tonga aminao. Hatramin'ny fagnomezanao aty am-piangonana. Ohatra anao zao andeha hagnome zavatra, andeha hagnano fanatitra, mba miezaka anao hoe za androany anao fanatitra, mbola vandragno anao fa magnoma hoe ty atolotro anao ty Jesosy. Ary miezaka anao mba ataonao miavaka amin'le fataonao hatramin'izay. Satria regninao anao fa voakasiky. Ohatran'izay ravagna le izy mitombo refy. Fa tsy le mbola mila dondomigna lava. Mandeha mivavaka maraigna rana bave. Oh, alady maraigna, amferma fidiragny. Izy amin'io fa 7 taona nivavagna tamin'ny Jona. Fidiragna ny tsy hainy. Azafady pasteur, manakory mifagnanovagna rakitra aminareo ka. Isakiny dalma fivoriam-bavaka akato e. Tsy fantany ny fivoriam-bavaka. Tsy matsiaro voakasika izy, tsy asany loha. Tsy manahirana anazy le raha. Fa iny tompo ianao. Fa adingonao fa io fiainanao io ange mampandeha an'izy io dia Andriamanitra. Mampilamina an'izy io ne dia Andriamanitra. Fa magnino anao ndraikindraiky tady hovariagna tsy te hiasa loha amin'Andriamanitra. Da iny Jesosy enenao. Amen. Alléluia. Enao io raha vao mora voakasika ianao dia mitovy amina détecteur. Hitanao ny détecteur tsy manana maso nefa afaka matsapa zavatra. Ohatra zao détecteur-na volamena, détecteur-na safira, détecteur-na diamant. Io tsy manana maso, fa vao ataonao aminazy eo ny zavatra mitovy aminazy tonga dia raisiny. Magnome signal izy zao zany. Ka tsy voatery hoe hitany masonao na reny sofinao, fa ianao mila mahatsapa hoe eto Andriamanitra. Mila mahatsapa ianao hoe zao ny tokony ataoko. Mila mahatsapa ianao hoe za efa tsy tokony ohatran'ny ritsony fa efa tokony efa hiova. Amen. Mety misy karazana test be da be tonga aminao, karazana fakapana, karazana fahotana maro samihafa zay malaky mahazo ny olona. Fa ianao vao tonga eo tonga dia mahatsapa ianao hoe za tsy manao an'izany intsony. Tahiny tompo anenao, ho tahin'Andriamanitra anenao. Alléluia. Raha vao ianao zany zay manana an'izay fahatsapana zay dia lasa détecteur ianao. Tahiny tompo ianao. Zany hoe zavatra tsy hitan'olona fa anao rery ndraiky mahita anazy. Zavatra tsy tsapan'ny olona fa anao rery mahatsapa anazy. Ohatran'izany raha lasana bavy ny fomba fidirana amin'ny antsoina hoe tontolo tsy hita maso na tontolo ara-panahy. Manaiky ianao mora voakasika. Alléluia. Za zao raha mba hitantarako anao ny zavatra hitako hoe to isaky ny fivoriam-bavaka dia gaga anao. Za isaky ny fivoriam-bavaka ataontsika eto mahita raha be da be. Mahita fanatren'Andriamanitra, mahita anjely, efa tsy tehitra intsony za fa dia efa mankasitraka ny tompony ataoko. Manomboka sensible be anao zany hoe ry anjely ry.
ry zao ry na agnaty bus na agnaty taxi na agnaty bazary. Dia jirivo tsara ny olona niseho tamin'ny Abrahama teo tsy na fa anjelin'Andriamanitra, fa ny fomba fijeriny Abrahama efa hafa mihitsy. Matory eo zany nanaiky hihinagna olombelona. Azonao ve? Tafinofo mandra, namegna ronono, namegna ondry, sasagna tongotra, olombelona. Fa ireo kosa nefa nia zay olona mora voakasiky tonga dia mahita anazy. Mivavaka manomboka androany mba hisokatra amin'izay ny masom-pananao, mba hita zavatra maro ara-panahy ianao. Tononoko hitoetra aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko mba hiampita aminao ny fahasoavana ahafahanao mora voakasiky. Halleluja. Tahiny tompo manokana nenao. Amen. Amen. Ny olona revagna raha vao mora voakasika na hoe sensible dia mazava ho azy tsy tafajabaka amina zavatra fatanitany. Ianao nge rehefa manomboka mandaitra aminao le kasika Andriamanitra, le fambara ara-panahy, na olona miresaka aminao raha tonga dia vao detektenao pisy loko ty, mpangalatra ty, maditra viavy ty, ohatran'izao lehilahy re, manao an'izao ngiaty, tonga dia misy zavatra hitanao. Za zao miresaka amin'olona anankiray dia efa hitako misy soratra mivajiny hoe mpandenga. Ary matetika mihitsy za moa matetika miresaka amina vehivavy, dia izy vao mikoragna igny to dia ohatran'ny misy raha mivolagna, mitangatrika aminao izy, mitangatrika aminao izy, mitangatrika aminao. Ia, karan'izany mihitsy raha mivola. Tegna manao an'izany. Karaha misy raha mandalondalo ingy hoe mandigny zingenao, mandigny zingenao, mandigny zingenao, mandigny zingenao, zingenao. Avy manjavogno azy moa le feo. Dia io igny. Ino ndraiky raha magnaty. Be da be zavatra ohatran'izany. Dia nendray zany na za mivavaka ho an'olona ohatra mametra tagnana amin'olo regny. Teneny fa misy fagnan'izao izy, fagnan'izao, fagnan'izao roany, fagnan'izao roany. Tonga dia tafiteny zay fagnavy amin'ny fasana. Miaraka amin'igny olo igny dia lasa tokotra satria misy raha ohatran'ny regninao mizaka aminao, magnatoro anao. Dia ohatran'ny regny moa zany mahatonga regny le mpaminany sasany mahita hoe ohatran'izao, ohatran'izao. Fa ny enany indray atahorako za tsy tohizy koa le izy, mbola ho avy. Amen. Matahotra za maregny raha io. Ndray andro igny ary paza maniry tantokotaninay mivola, paza. Za magnadio ny raviny sahala am'izao satria tiako be mahita anazy karaha bidoroboko, dia nivolagny raha io hoe zay ne ozy pazalahy. Maty aketo ozy. Ya, tegna zay mihitsy na varako tagnaty poubelle moko raha io, dia nierigny za tandragno. Dia za raha ake dia ozy le mpanampiny eto, ino papa ozy mbola andaninao lera magnadio anify, reny pazalahy. Wow, zay nagnatongany madamako za takify. Za tio zareo misy raha hafahafa mivolagna aminao za za ho magnadio ny paza iteo regniko misy feo miteny hoe pazalahy zany hono zay. Gaga sa tamin'izany ino ndraiky koa raha magnano ty. Ka le izy zany efa ohatran'izay mihitsy le izy fa anao no tsy miraharaha. Ary matetika za le matory be igny dia tonga dia misy teny andeha am'izay tsika, feo malefadefaka tsy hainao fagnazavagna, andeha am'izay zay tsika ozy. Dia toeriko monko raha za to tsy andeha za mbola toandro. Dia zay mahatonga anahy lasa misy intelo mifoha agnatin'ny alin-draiky. Terin-jare mifoaza ozy fa hiresaka tsika, dia miresaka. Dia atorony ake hoe iry ty. Dia le izy zany hitako tsara raha tohiza lasa lavitry. Tsy efa koa zara magnano. Zaho za vilay. Ndraindray za tegna tafiteny an'izany mihitsy. Ary ndray andro zany teny ny namako za raha magnandre fogna za toronao nafy, magnino za tsy mba toronao tany misy vola. Tegna zaly mihitsy raha voateliko. Raha torony anao ditran'olo, devolon'olo, délivre o Iran. Za tonga dia mahitsy sino za problème nisy ty le za le magnandre fa za toronao lasa.
mahafinaritra amin'ilay Andriamanitra tsy masiaka. Karaha ataona ray aman-dreny sy zanaka mikorana. Tsy masiaka izy ary tegna misangisangy aminao, mampahery anao, magnatoro anao zao ny zavatra. Raha devoly zay fa azondraha maminao omby mena malako zay anao kotsy zay izy anao toranky akeo. I Jesosy tsy manao an'izany. Hitany zany ianao hoe faible anao dia atorony anao zao ne izy io e. Mahatonga an'iny dia zao e. Mahatonga an'ry dia ity. Tainy Jesosy any ianao. Alleluia. Misy amin'izao teo zavatra tsy hitan'olona fa anao mahita anazy. Izy io zany karazana don izy io. Amen. Fa kosa azonao angatahana amin'Andriamanitra. Jereo le vehivavy nitsidrana nandritra ny 12 taona. Mora voakasika izy zany tonga dia hafa mihitsy ny fomba fijeriny. Amen. Dia jereo tsara fa zay toepony sy fomba fijeriny zay nahasitra anazy. Satria na i Mosesy tsy mbola nampianatra hoe somotra raha viavindamba afaka magnasitrany. Mosesy anisany ray aman-dreny be ny zanak'Israely. Fa tsara nampianatra an'izany Mosesy na indray mandeha. Fa inona ny natsapany ty viavy ty? Zay zavatra tsy mbola nisy nampianatra anazy. Tsy mbola nisy mpitoroteny nilaza taminazy hoe io ane raha vao mikasika somotra viavindamban'olo anao dia afaka magnasitrany. Sahala ataontsika eto moa misy karazana fampianarana be da be hoe diloilo, petratagnana, vavaka, sy ny sisa, finoana. Fa tamin'ny andro Mosesy mbola tsara nampianatra izy. Fa ity vehivavy ty tonga dia nahafantatra hoe raha vao kasiko izy ny somotra viavindambany dia ho sitrana. Taizany natsapany an'izany. Nanana fomba fijery hafa izy zay tsisy nanana. Ary mety nisy olona narary nitovy taminazy teo fa tsisy sitrana. Fa izy rery no sitrana satria izy mora voakasika. Ka ianao rehefa mba tonga eto am-piangonana, rehefa mba mihaona amin'ny ray aman-dreny ianao ra-panahy, oka mba ho sensible ianao. Hitahinao an'iny tompo. Alleluia. Amen. Ary matetika ianao raha vao manana an'ity fahatsapagna mora voakasika ty dia zavatra mety hitranga, mety adalain'olo anao. Zay n'olo fa maka 19. Anao mako fa malaka ny tombony amin'ny fivavahana re io. Olo jiaby mba magnano raha karaha anao io. Mety misy olona iresaka anao agny ambadika fa zarara iny. Tsy mitovy raha tsapanareo. Tainy Jesosy any anao. Alleluia. Satria possible anao zany anao zavatra mbola tsisy nanao. Possible anao etsika zay mbola tsy nampietsika an'izanizy. Possible anao mety afoy zavatra tsy foy n'izanizy. Fa zarara iny. Fa le Andriamanitra nitegny taminao ny banjiro. Amen. Alleluia. Zany hoe ity olona manana an'ity fahatsapagna resahako ty zany tsy mitady protocole. Tsy mitady fagnazavagna zavatra marobe. Fa le zavatra reny tenen'ny tompo taminy, le fahatsapagna ananany no entiny mihetsika. Hitahinao any Andriamanitra. Jereo vonge Jesosy indray andro agnasitrana lehilahy jamba izy fa tamin'ny alalan'ny feta. Tany nalainy dia ndorany. Dia igny naosotro tamin'ny mason'ilay olo jamba. Lasa nangasitra. Taty afara antsika vao mahazo révélation hoe ny tany ane ka io no namorona n'Andriamanitra ny olombelona. Nalaina izy ny tany dia nivolavolaina. Dia nasiany fofonaina tamin'ny vavaorony dia lasa fanahy manana aina ny olona. Fa Jesosy sensible dia izy vao hivavaka amin'ilay jamba tonga dia nahatsapa hoe tany no alaiko androany satria io lehilahy io tsy narary maso fa jamba. Dia namoronana aty maso mihitsy tagnatiny tao zay ny natonga anazy nakagna feta naositra teo. Ka ianao raha vao sensible amin'ny zava-panahy, mora be aminao mandre feo, na ianao manao délivrance, na ianao mivavaka olo marary, na ianao hitsofoka biron'olona dia efa mahazo tolotsaina zany ianao hoe zao ataovy, zao ataovy, zao ataovy. Hitahinao Andriamanitra ary libereko zany fahasoavana zany hiparitaka amintsika menakavy, hitoetra ao anatinao ary manomboka ho lasa vehivavy miavaka ianao, lehilahy miavaka ianao, mpanompon'Andriamanitra miavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Alleluia. Zany hoe lasa tsy mila mporosihina intsony ianao. Lasa tia manao zavatra mihoatra ianao, manana fahatsapana hafa mihitsy. Alleluia. Tsarovy rasana bavy fa misy zavatra maro amin'Andriamanitra ao. Zay tsy voatery zarainy fa kosa alaina amin'ny alalan'ny fomba fijery vaovao. Alleluia.
feno zavatra betabe ao, io zavatra andrasanao io zao misy amin'Andriamanitra. Fa misy fomba fangalagna anazy. Dia amin'ny alalan'ny fanekenao mba ho kasian'Andriamanitra. Fa fiovanao me miova mihitsy zany ianao manomboka androany za tena zao ndray mba andeha ho ataoko. Ho hitanao fa misy zavatra tsy takatra ny sainao ho liberen'Andriamanitra. Tahiny tompo ianao a. Ka ny olona ara-panahy rehetra manara-dian'Andriamanitra tokony hanana an'izany fahatsapana zany. Ary tokony ho sensible foana ianao na iza na izy. Na anao zireriky mandeha mivoyage, na anao rery mandeha mamangy olona, na ianao rery manao selile, tokony ho isy fahatsapana foana. Tahiny tompo anenao. Alleluia. Izay fahatsapana zay nananany Abrahama natonga anazy nanery ny anjely mba handroso teo amin'ny toerana nisy azy. Maro za teo egny ny olona nandalo teo amin'ny toerana nisy Abrahama fa tsy nanaovany zavatra. Nefa jerevo efa tonga teto satria nanomboka nanana fahatsapana izy. Reo olona reo dia olombelona nandalo teo. Ary zay matetika revagna mahararaka olona maro. Misy mpanompon'Andriamanitra zay tokony ho fitahiana ho anazy fa tsy hainy mandray anazy. Tsy hainy nagnaja anazy. Satria mitafinofa mandra le mpanompon'Andriamanitra dia tsy haitsika ny mandray anazy. Dia rehefa tsara fa nitafinofa mandra reto anjely reto fa hainy Abrahama nandray anazy. Tahiny tompo ianao. Alleluia. Alleluia. Amen. Nanana fomba fijery hafa izy. Ary noho zay fomba fijeriny Abrahama zay dia ny zavatra impossible tao amin'ny fiainany lasa possible. Noho izany ndana mba mangataka amin'ny tompo an'ity toe-pody. Natoroko anao izy teo rehefa mba mivavaka mangataha mihitsy mba hahenao an'Andriamanitra. Mangataha mihitsy mba hiresaka amin'Andriamanitra. Fa tsy ianao foagna midradra. Tsy ianao foagna miresaka fa mba ndana henoy koa izy. Alleluia. Amen. Dia lasa nankany amin'ny Abrahama aloha zareo. Niresaka tamin'ny Abrahama. Nagnatoro aiza marao madaminao. Tonga dia tany amin'le probleman'ny Abrahama no nitodika Andriamanitra. Ary raha vao ianao io manana an'izay fahatsapana zay, tonga dia agny amin'ny problemanao no mitodika Andriamanitra. Ny Abrahama tsy nitantara tamin'izareo, za njela tsy mametra. Nare zareo sy mba afaka mivavaka ho anafy, za bokora tsy miteraka. Mba afaka titeraka za hitanareo. Tsy niteny an'izany Abrahama. Fa rehefa nahita ny fahatsapana zay nananany Abrahama reto anjely reto, tonga dia nitodika aiza marao Sara vadinao. Tonga dia tany amin'le fototry le problema mihitsy. Satria Saranao tsy miteraka. Lehilahy boko tsy possible hiteraka. Ny Adama ihany lalahy niteraka. Niteraka ny Eva. Fa ny ankoatran'izay tsy possible. Dia tany amin'ny Saranao ny vantagna le ty. Dia jerevo tsara fa mierigna aketo zay ozy amin'ny herintaona karan'izao misy zavatra hitranga. Ary za androany mba mivavaka ao an'izay rehetra tonga eto, mieringeto ianao amin'ny alahady heriny ho isy zavatra goavana hitranga aminao. Amin'ny heriny androany dia lemeko anao. Fa ho isy valim-bavaka tsy takatry ny sainao. Ho isy famatsiana tsy takatry ny sainao. Ho isy fandresena tsy takatry ny sainao. Ho isy fanasitranana tsy takatry ny sainao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Avotsitra igny ariverina eto miaraka fijoroana vavolombelona ianao. Amen sa tsy amen. Zay mino an'izany mba manaova hoe amen. Manaova mafy hoe amen. Alleluia. Alleluia. Amen. 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 Reto anjely reto revagna dia iraka ho an'ny Sodoma fa tsy ho amin'ny Abrahama. Vakio tsara ny baibolinao. Nasain'Andriamanitra reo andeha ho an'ny Sodoma sy Gomora. Andeha handrava ny Sodoma sy Gomora fa tsy ho an'ny Abrahama. Dia lasa nakany amin'ny Abrahama aloha. Amen. Lasa nakany amin'ny Abrahama aloha. Satria Abrahama na le anjely reto tonga dia nahita hoe hafa mihitsy ty lehilahy ty. Aoka Andriamanitra manomboka androany mba hitanao hoe hafa mihitsy ianao. Alleluia. Na dia zavatra tsy tokony handeha taminazy tagny lasa tonga taminazy ho azy. Satria izy nanana an'izay fahatsapana zay. Amen. Lasa le fahamombany Abrahama aloha ny rava fa tsy Sodoma. Probleminao ho rava manomboka androany. Satria manomboka hifantoka aminao Andriamanitra. Dia jerevo koa ny vadin'i Mosesy nanana ny fomba fijery. Abrahama i Mosesy ane tsy nahita hoe misy Andriamanitra andeha hamono anazy. Fa i vadin'i Mosesy tonga dia nanana fahitana hafa mihitsy hoe
vizagny vadiko marina mafy tonga dia nanaraka raha izy tonga dia nataony didipotra daholo ny zanany dia natsipony tamin'ny tongotra Abrahama hono raha reo rava ho azy miloza saika anjony Abrahama satria nanana fahatsapana hafa izy Zipora madamin'ny Moizy tainy tompony ianao izy koa marigna agnaram-biavy Zipora agnarany manjary alaigna andramo mbola tsy nanambady edy andiana mitety ambany volo jiaby dia tadiavo agnarana zay narika eto sema misy viavy antsoina hoe Zipora agnarany anty Zipora clarinety viavy mahazo ny raha Jesosy aleloha amen vadiny Mosesy sensible nefa io vehivavy tsy dia fantatra loatra tagnaty baiboly tsy dia voaresaka be aby ne nareo mamaky baiboly tsara naregnany zany Zipora zany ino Zipora Zipoora tsy dia voaresaka firy tao izy nefa jerevony zavatra nataony fa namonjy any Mosesy zay seka ho faty ny olona rehetra manana nyity karazana fanomezam-pahasoavana io dia lasa ampiasain'Andriamanitra io zany revagna ny départ raha tia hita an'Andriamanitra raha tia heno an'Andriamanitra être sensible io ny départ io anao tia hita fahitany tia andre zavatra tia tsapa zavatra io ny départ io fa sainginy anao ndraindray tsy karakarainao sasany moa vignitry vao maregny mbo efanolo tsy efanolo ozy io tonga dia sorena ndraiky izy voahitsihitsy ny toroteny anao tonga dia sorena anao aza manao an'izany anao manombo manaiky Jesosy aregniko izany fo mivoery za mbo avitako an'izany Andriamanitra tahiry regniko zany afatra ao zany fa mba meo fahasoavana za afahako magnatanteraka an'izany tahin'Andriamanitra ianao ndo hitsanganytsika hivavaka manombo ianao mba misaotra ny tompo androany teneny mihitsy Jesosy io mba tia tsapany zany zavatra nyteneninao zany hoe za tia andreny feonao hoe za manomboka androany tia hiara-dalana aminao tia tsapany fanatrehanao ampio atompo mba hanana fomba fijery vaovao mba hanana fahatsapana vaovao mba hanana fandresen-dahatra vaovao avy aminao oka tompo androany itoetra ao anatin'ny tsirara avy ny fahasoavanao oka fanamasinao oka ianao hidina ao anatinay oka ianao anomeanay hery anomeanay force spirituelle anokatra ny masom-panahy atonga anay andre zavatra atonga anay ahita amin'ny tontolo ny fanahy zay tsy ny tompo le olona be torimaso fa manomboka ahita manomboka atsapa foazo fanamasinao mba hivavaka manokana ho an'ny tenanao dia mba apetrao amin'ny lohanao ny tananao
Teneny mihitsy hoe oka mba ho sensible hoe za manomboka androany, oka mba hanana fahatsapana manokana, oka mba hanana fahitana manokana, fandrenesana manokana, oka tompo ho fenona ny herinao hoe ny fiainako, oka tompo mba hitombo mifankatoavana. La baba sino la boshe che endo le boshe che boshe ma baba boshe che da baba enda la baga bibino la boshe che da baba ndo la baba ni le boshe delle bebesse mangatami semna demant bayenole uvevave mura matsapa anana fahitana miavaka anana fanesendavatra miavaka. Oh hallelujah 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 hallelujah. La boshe che da gabose la bobo inda le gaboshe inda la bagaboshe me bebe bebe rindo la boshe che da boshe inda la bobo la baba rica baba wasindo la boshe che de che bobo no e no la boshe che rabo inda la boshe inda la bobo isande la boshe tu iso tran baba ko de mangatam n'Andriamanitra. A partir ny androano e Jesosy oka ho sensible miaraka aminao misaotra anao zay. Anaisotra ny maizina ty anatinay avia mpananatro avia mpananatro momba anay tokoa ampatsiarovo anay ny teny maso mitomoera mitomoera anatin'ny fonay anatin'ny fonay izany indrindra tompo no angatany indrindra tompo no angatahina tongava aminao arak'izay iriny fonao tongava aminao arak'izay nangatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazao toerana reny. Alleluia. Toy izy ohatrany ny vavako rehefa tonga any an-tragno ianao tena midongia amin'Andriamanitra hoe zaho e Jesosy te hiona misimisy aminao, te hatsapa zavatra mihoatra amin'ny fiarahana aminao. Lazao hoe amen. Zay ny fotoanantsika teto androany aza digno raha pitso maraina misy maraim-baovao eto manomboka amin'ny 5 ora sasany tsy miaraka eto. Mampatsiahy ihany koa fa ny fotoana isaky ny talata sy lakamisy dia mitohy hatrany isaky ny amin'ny 7 ora maraina ary ny azoma isaky ny amin'ny 7 ora maraina eto. Ary amin'ny larobia zao mba manentana ny lehilahy rehetra indrindra ny mahay maçon mba samby hitondra fitaovana mba hiaraka hiasa agnamboatra ny tragnon'Andriamanitra ary amintsika ria manomboka amin'ny 7 ora maraina. Zay afaka manohana toano ny asa fa mila anao Jesosy amin'ny fanohananao. Ary za dia mivavaka mandrakarivo mba samby hotahina nakavy avita ny asan'Andriamanitra. Raha iso eny an-tananao ny fanatitra fa hivavakantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy manolotra ny fanatitra izahay, mamafy atao ny fanjakanao, oka tompo mba hitondra fanambinana, hitondra so, hitondra fitahina, hitondra fahombiazana. Zay rehetra mamafy amin'ny fanohanana ny asan'ny tragnon'Andriamanitra ho tahina mihoatra. Ankasitrao Jesosy ny ampafoloka renanay sy ny fanatitra rehetra zay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mitsangana ianao avy any aoriana dia amin'ny anankiray ampovoany ity no ataontsika ny fanatitra malalaka ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra. Mandroso avy hatrany ara-tompo. Jesus.
vavatsika isotra an'Andriamanitra raha eo misotranao zay ny amin'ny fahafahana nanompo teto sotrany amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao sotrany amin'ny fandresena zay nomenao anay teto satria nandre ny afatra avy aminao ary mino atombo fa tsy tsatra hitombo reto zanakao reto satria omenao fahalalana hatrany mankasitraka fanamasina tahina manokana izy satria tonga teto aoka tompo iverineto izy mandrapahatongany amin'ny alahady ary andray fijoroana vavolombelona goavana farana antsika amin'ny fotoana amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe rainao zay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao aneny sitraponao ny tian-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay an'io zay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay teneno izy hoe manaraka atsika ny fahasoavana samby tahiny tompo dia amin'ity varavarana anankiray ity zany tsika rehetra no mivoaka fa le varavarana principal idiran'le hamonjy culte manaraka Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.